Noskafana omaly ihany koa ny fotoam-pankalazana ny jobily fahadimapolo amby zato taona ny FJKM Feno Arivo. Tamin'ny alalan'ny fanipopovavahana lehibe ny tanterana teny antoerana moa no nentina nanamariana izany. Lovara Manantsofo. Tamin'ny alalan'ny lanonana manefoefo no nanokafana ny fankalazana ny jobily fahadimapolo amby zato taona ny FJKM Feno Arivo omaly. Nanamarika izany lanonana izany ny fotoam-pivavahana lehibe izay nitarihan'ny mpitarina ary maniraka saondra ary natrehandreo mpiangona zanak'ampelezana izay tonga maro dia maro. Mitondra fanazavana mikasika izao fotoan-dehibe izao ny komity mpikarakara. Ny Tsangam-bato apetraka ao anatin'izany jobily izany dia ny fanavaozana indray ity fiangonana ity ary ny tsara ho fantaritsika dia hoe izay mba tanjona apetraka teo am-pelatanan'Andriamanitra hatramin'izao hatramin'ny fanafona ny fiangonana hatramin'ny talohana ny rindrina dia tratra avokoa. Ny tanjona amin'ity taona ity izany dia ny ametrahana ny riana ary izay no nanaovana ny antso avo an'ny vahoakan'Andriamanitra zanak'i Feno Arivo mba hifanohana ao amin'ny fanatratrarana izany tanjona izany. Nanao tatitra mikasika ireo hetsika hanamarika izao jobily fahadimapolo amby zato taona ny FJKM Feno Arivo izao ihany koa ny komity mpikarakara. Fisian'ny fetin'ny taranaka amin'ny volana novambra ny aladin'ny fahasoavana ao anatin'ny volana novambra io ihany koa ary tamin'ity taona ity dia napetraka ny hoe ny aladin'ny zanak'ampelezana. Ny atratrarana ihany koa izany ametrahana ao anatin'ny zavatra dia ny célébration Svos 2. Tao anatin'ny roa taona nanatanterana ny asa fananganana izao Tsangam-bato izao dia ny fototra, ny rindrina ary ny tafo. Amin'ny taona 13 sy 14 ity kosa no kasaina ampiakarina ny rihana.